De miaraba antsika mpanaraka ny PNJRGL anty live spécial tapitapoka moa izy ity fa ny tena marina tsy de hoe tapoka loatra satria efa ny fotoana efa ny fanomezana esikoto ny Iona Androany tonga soa eto a Belgique izy a anatanteraka iraka sy asa nivon'ny fikambanana zay misy azy de io moa ararotina ny zavatra rehetrarehetra mba ahafahana miona satria fantatrareo tsara ny point de vue nay am'rahala eo ny zavatra zay tsy hitovizana mazava ho azy ohatra ny olona rehetra fa misy koa ny point BDB zay hitovizanay ka mahatonga anay hoe ifanakalo hevitra ifampiresaka fa tsika androany tsy resaka débat aloha hoe momba ny resaka sujet fantatrareo hoe ny finoana sy ny politika sy sisa iny a atao ngamba fa mbola isy fotoana manokana iresahana am'izay fa androany zay vao nanana occasion ionana de fifaliana ho manokana eto amin'ty pejy ity ny miarahaba azy a andray azy eto a ho raisitsika izy eto a de miarahaba any koto androso eto tonga soa ety a Belgique ety aminay ety. Salama daholy mahafinaritra miona amin'ny olona mandalina ny ino moa zany spiritualité ohatra ny pasteur Jean-Luc na de efa fantatrareo fa atsimo sy varatra ny ino moa zany ny zavatra ataonay fa misy ihany koa ny zavatra hitovizana de tonga soa ty a Belgique ianao vo samba zay mety fampandehandeha ty any fa zany zao vo afaka misy fionana voalohany tsika de ny thème tsika androany moa zao hoe natao loha hevitra hoe afaka hompinamana tsara ve ny olona ohatra ny Koto sy Jean-Luc araka ny tenana teo satria za zao a entre guillemets pasteur plutôt théologienne dikazay zany efa manana frais-kevitra efa plus ou moins orienté a dia ianao manana ny positionnao manokana de mety manahirana sain'ny olona zao hoe ahoana moa ny afahanareo miresaka dans le sens hoe afaka mifakahazo nefa ny aloha de atao mahitsy be hoe devoly ianao ozy ny olona de afaka misy masy miteny hoe ina ny raisan'ny Kristy sy Belial ao zany sasany tsy tokony akambana amin'ny tsy mino zany rehetrarehetra zany de zay no natonga anay nanao natonga anay hoe andao anao zao live spécial zao mba ahafahana tonga fanazavana amin'ny olona tsy haiko ny hevitra ao ny hevitra aloha de tena inona moa tsy mety tanteraka le hoe tsy fampiresaka na de tena samy tsy misevaratra ny zavatra atao sy ny foto-kevitra fa le fampiresana sy fanakaikaizana no ahitana maromariky raisana hoe satria matoa zany manao zavatra ataoko de mety mbola tsy resy lahatra amin'ny fivavahana sy ny kristianisme manana fomba fizeriko de zay no tsara ionana amin'olona ohatra izy manana fahaizana mikasika ny teolojia de mety aresy lahatra raha ohatra ka miresaka aminy miady hevitra aminy fa raha ohatra za koa ny tena za tsy miresaka am'ireny fa reny vavaka be ny pasteur zao de za midiso am'izay za diso tanteraka am'izay fotoan'izay fa ilaina foana ny ady hevitra ilaina foana fanakalozakevitra fa tsisy olona tompony ny fahamarinana eto ambony tany de zay ny hitako fa ny olona zay mitsoka fa hoe za devoly de tena zavatra tena tsy mety mihitsy zany ary tsy zay mihitsy ny nampianarin'i Jesosy tsy zay mihitsy nampianarin'i Jesosy atsika raha fijeriko ny ino moa zany ny baiboly sy fijeriko ny hevitra napetraka Jesosy satria efa nisy video nataoko zany nanazava hoe i Jesosy ane ka invité tany amin'ny fariseo sy ny mpanoradalàna de Jesosy vona hiady hevitra olo reo nefa ny mpanoradalàna de karazana ina moa zany administration na misy intérêt ny fanjakana no ao amin'eo fa tsy resaka spiritualité mihitsy tamin'ny mpanoradalàna ny fariseo de olona dogmatika mametraka hoe zao ny lalàna zay manaraka ny lalàna hoe tsy maintsy atao am'izao tsy maintsy atao am'izao refa sabata de tsisy mahazo manao ninnininy de napetraka Jesosy ara le fantanina hoe ahoana andro sabata androany de tsy tokony hitsabolona ve za tiany Jesosy apetraka am'izany zany de tokony iresaka amin'olona tsy mitovy hevitra de aveo koa raha fantatrareo tamin'ny Jesosy nakany amin'ny sinagoga amin'ny faharoa folo taonany de niady hevitra tany amin'ny sinagoga izy anatra zany na Jesosy tany an'hevitra niresaka tamin'ny satana ny tsapanazy de tsy hoe rehefa satana de tsy miresaka fa
napetraky jesosy tsara hoe tsy mofo ihany no ivelomana ka zay ny tokony resahana na za devoly malaza devoly izy moa ny afaky tsarana hoe devoly ahoana moa nareo kristiana no tsara hoe devoly antikrista ina moa zany mpanenjika mpivavaka so tsy manenjika fa miezaka teresaka zay zany no fanazavako mikasika zavatra zay ka ny itsoka ny paster aloha de tsy ataoko mihitsy na mpitondra fivavahana rehetrrehetra na ny kristiana rehetrrehetra tsisy itsoako satoko miady hevitra fa raha resy lahatra moa zany le andro aniko ka tsy araba tsara isorana jesosy ya fantanake manitikitika misy olana antany teo zany aloha ve o ny ate le fantan'ile olona zany de mitapitra fotsiny satria sady mamaky commentaire za tsy ate fa za agnostique zany agnostique zany de raha ohatra ka tsy manana profo zany zany maresy lahatra hoe misy Andriamanitra de tsy manana profo koa milaza fa tena tsisy Andriamanitra de zay mijana am'izay agnostique zay satria nareo zany de hoe tonga de resy lahatra reo hoe mino fotsiny any finoana tonga de finoana fa za mila profo mila zavatra mandresy lahatra ka am'izao fotoana zao amy lafiny ray raha ny bebolo ny jerena de tena tsy maresy lahatra ny ina moa zany fisin'Andriamanitra raha satria ny baiboly zany amiko raha ohatra ka Andriamanitra marina na ohatra amy baiboly de tena tokony tonga de vita amy clé USB na tonga de vita amy version amy langue rehetrrehetra fa tsy ny vazaha no andeha hitorany aminao amy teny hébreu na amy teny grika de izy manao ina moa zany manao traduction tsy normal fa manina moa no anjara ny vazaha no nitory amitsika fa manino raha jesosy direct raha Andriamanitra nitory amitsika da amiko zany tsy maresy lahatra le beboly da amy lafiny ray sarotra amiko tsy ino tsy misy Andriamanitra satria izao tontolo zao ny univers io de tena voarindra tsy sotra zany tena hoe misy karazana force na hoe olombelona manindra lizy etrrehetra fotsiny fa hoe ny cellule anakiray misy milliard d'information anaty cellule anakiray ary tena mipetraka tena voalahatra tena programme hatrany infiniment petit zany de sarotra ny ioatra tsika hoe univers tontolo ianatsika io fa misy na ny tany petrahantsika fotsiny va soampigilana kely le tany petrahantsika ka raha vo mikisaka kely fotsiny amy centimetre io rodeladose rehetrrehetra sarotra ny ino hoe tsisy mpanino zao tontolo zao fa zay zany ny amin'ny ankoto zany de hoe tsy resy lahatra hoe tsy misy Andriamanitra de tsy resy lahatra koa amy fisiny ary raha misy izy angamany tsy amin'ny endrika hoe jesosy na baiboly na mahomady na ino mo zany jiosy zay zany ny anina ka za tsy ate fa agnostique ino tsara raha zany aloha sitsika tsinona kely any santé ka izao masiny raha azoko tsara zany ny satria tsika rahalahy zao miona mienonao eo koa amin'ny videonao enao koa mieno de fantaniko mahitsy be hoe lay Andriamanitra version vazavy zany no manelingela ny koto fa le Andriamanitra toka zanahary universel no mety aminao fa tsy mbola fantatra hoe izy fa mbola mbola point d'interrogation zay indrindra tena voalazanao zay ny manelingela dia ny le fivavahana oentin'ny vazaha oentin'ny européana andeha nandevozana ny saina satria raha hitanareo angamba ny ina moa zany ny kabariny Léopold II taty Belgique mikasika ny hoe ny tokony andemena sainan'ny barbare na sauvage africaine amy lalan'ny baiboly torio an'ity baiboly tiry zareo amizay mora amitsika ny manjanaka azy mora amitsika no manararoatra nina moa zany ny arena ny africaine de zany hoe zany amiko le fivavahana kristianina dia natao anandevozana anapotehana ny mamalagasy sy na maafrikanina atsika de izay le resaka ina moa zany baiboly noentin'ny européana zay andemenany saina no tsy inoko ary le azo azana ngamba raha mitena hoe tsy mino jesosy ho Andriamanitra de le laza nareo hoe antikrista tsy antikrista fa araraky ny zavatra hitako ny tantara sy ny recherche archéologique
sarotry ny laza hoe jesosy andriamanitra amplisin'izany a jesosy reka tsy kristianina jesosy tsy kristianina fa anisan'ny olona zany personazy nisy jesosy sarotry ny laza hoe tsy nisy jesosy fa voaporofo ny manam-pahaizana ny fisiny jesosy tamin'izao fotoana zany saingy afa efa taty amin'ny ataontsika hoe ny mpaminany nanoratra ry iza moa Matthieu, Marc sy Luc sy John rena efa 50 taona 70 taona taorena nahafatesan'i Jesosy zay ho nanoratra zay ho nanoratra de avy eo raha tsy diso i Pierre moa sa i Paul no fondateur ny kristianisme ary ny baiboly efa tamin'ny andron'ny Constantin fa tany amin'ny 1200 taorena nahafatesan'i Jesosy zay vao hoe andao nanamboatra baiboly fa raha ohatra Jesosy tamin'izao fotoana zany tonga de miaraka amin'ny baiboly izy hoe ty le lalana zany Andriamanitra zao de mety resy lahatra amin'ny lafin'izay fa maninona ny Romanina tamin'ny andron'ny empereur Constantin efa tany amin'ny 1200 taorinany nahafatesan'i Jesosy taorinany taona 0 moa zany fa tsy hoe nahafatesan'i Jesosy no manangona ny teolojiana rehetrarehetra manangona ny eveka hoe andao raka namboatra baiboly tsika zay no olana am'izy de atao zany le baiboly hitatsika iny rehetrarehetra iny tesameta vaovao atao ifanaraka amin'ny domination ny Romanina satria Constantin natsapa fa hoe manomboka miena nina moa zany ambanindahin'ny empire Romanina tamin'izao fotoana zany de inona fomba atao ahafahana mampiraindra olo reo de fivavahana hoe atao azy ampirain'izy tamin'izao fotoana zany de avy eo amin'izay ny missionnaire indray ahoana no atao anjanahana nyreto sauvage reto tamin'ny Afrika hoe sarotra be ny vazaha ny tany Madagasikara zany tany amin'ny 1810 fa ripaka atao Fort Dauphin de ifavahana io netiny tamin'ny radama voalohany hoe ty le baiboly ampianarana anty nareo mission katolika sy toeto de teo de zay mahatonga anao hoe le baiboly désolé fa ny hoe zanahary Andriamanitra pourquoi pas satria ny olona ino zany maha-olombelan'ny olona de manana fanahy mifikitra amina zavatra anankiray ny zavatra inony fa le ino le zavatra noetiny tanjana tany zay no sarotra amiko misaotra amin'ny koa ty lazaneviny voaingana namoaka teto amin'ny page ny hoe credo ny RGL hoe ny ina ny fotomponoan'ny RGL anisan'ny point anankiray izy mety hoe mamelingelan'ny olona zao hoe safady ny manavaka zay natao hoe soratra masina sy tenin'Andriamanitra hoe écrit sainte écriture et parole de Dieu zay zany sy bibliolatre mihitsy ary itovizako aminao zay hoe ny baiboly io tsy tenin'Andriamanitra io fa livre théologique samy hafa construction théologique io ampitana hafatra de ny problème mantsy les bibliolatre mandray an'le hoe chaque mot est inspiré amin'ny olona everiny hoe les mots tsirairay no inspiré déjà zay tsy marina satria ny boky ananatsika zao traduction qui dit traduction efa trahison zay dia miainga avy avy amin'ny hébreu ancien sy grec ancien or na ny hébreu ancien aza dia raha fanazavana spécialiste le hébreu ancien efa langue morte de ohatran'ireny zavatra le mots zany ohatran'ny hoe congelé tanao ohatra renao congelé zavatra reny de voata de mila décongelé na le izy mba ivoany le tena nisy olana nampianatra anazy zao ianao zao raha hitondra menakely avy Madagasikara izy vao mendy iny ony vao vita iny tonga de congelénao ka tonga any Suisse ianao de congelénao zany de andrahoinao de miverina am'le tsirony voalohany oui zany hoe voatahiry zany izy satria congelé am'le moment iny zany de ohatr'izay koa ny rôle amiko zany zay mahatonga anaty tsy d'accord be deabe ny théologiana sasany tsy d'accord amiko hoe ny anjaratsika hoa de ny décongelé entre guillemets an'le teny satria efa langue morte izy hoe inona le message derrière le texte fa ny problème ma tsy araka ny tena raha le texte fotsiny de azo manipuler naraka zay azanaovana azy any hoe azo atongavana ohatra hoe zay nahatonga ny olona nampiasan'izy io hoe anitarina fanjakana ohatra ny Constantin zao anisan'ny exploiter izy fa iny tsy itovizatsika amin'ny rahalahy iny amin'ny resaka Constantin iny hoe nahatonga le concile de Nicée akoatra ny fin politique ny eritreretin'ny Constantin dia nizara roa ny fikristianisme ny tandrefana sy tatsinanina dia
tsy maintsy nampenezana zany nampikambanana an'ireo satria tsy mety mandraka atriny androany tsy mety afakambana izy fa nyterena ikambana de nana zany zay d'accord am'izay hoe raha vao une fois politisé ny fivavahana satria misy intérêtn'olona ao ambadika izy dia zay mahatonga ana miady amin'ny institution satria le institution lasa corrompu pour des fins personnelles n'olona ao ambadika de ao anatin'ny credo énergiel zao zay anafarako atsika mba hamaky kely misoratana eo le hoe zay je crois en une église invisible et non l'église visible. L'église visible, l'institution. Une église, le christianisme, c'est une institution humaine corrompue. Tonga dia aloha journaliste hatrany am-boalohany io fa tsy vo zao satria ohatra zao maiko ohatra anankiray tsika hoe tantarany Elohim raha sy diso ny teny aniny anisan'ny teny an'izay tao anatin'ny videonao hoe Marie Magdeleine hoe nanoratra évangile raha mamaky ny évangile ianao zao Matthieu, Marc, Luc, Jean tao foana izy fa vao niditra ny acte des apôtres elle disparaît de la circulation. Qu'est-ce qui s'est passé? Or izy ny premier témoin nahita ny normalement tokony izy zany no mise à l'honneur. Donc efa hitataratra zany tao amin'ny baiboly misy resaka un peu macho hoe ty vehivavy ty va nous faire de l'ombre de araky ny source secondaire lazaiko tsara secondaire zany tsy ao anatin'ny soratra masina de hoe nanelingelinan'ny apôstôly 12 io vehivavy io satria tellement zany izy nanana zay leo prouvé scientifiquement nanana communauté matanjaka izy talohan'ny église eto zao de mialatsiny amin'ny namana Romule sy namana katolika sasany fa mbola tsy nisy l'église de efa nisy zany communauté ny Marie Madeleine zany izay tena natanjaka noho ny église primitive mbola tsy nisy to tapahako anao satria azonao toetana zay rehefa avy eo i Marie Madeleine zany dia ina moa zany araky ny source historique sy ny scientifique analako de hoe izy olona nanakarena zany izy tamin'izany avy Madeleine zany historiquement de izy ny financé ny ina moa zany ny voyagen'ny Jesosy Jesosy nandeha mitory sy rehetra rehetra de izy koa ny tena ny confiant Jesosy misy relation spirituelle be Marie Magdalena sy Jesosy de zay zavatra hoe mahazalo an'le apôstôly sasany fa maninona izy no manana relation koa de azo toerana resaka de l'écarteny izy de mamaky ny acte des apôtres atsika sy hita trasy izy zany hoe le corruption zany efa trany satria olombelona zay masy tiako azavaina am'le olona hoe le olona matsy mi-idéaliser le fiangonana institution ary zay tsy itovizako hevitra am'le rahalahy anankiray efa malinao iny hoe l'église visible est corrompue na tiatsika na tsy tiatsika tout église hatrany am-boalohany mihitsy hatrany apôstôly mihitsy satria l'écarté ny vehivavy io or c'est le premier témoin et non seulement une évangéliste voalohany témoin de résurrection tsy mbola nalala ary izy 12 fa izy fa tena masitaka izy de izy moa zay ny réalité tamin'izany fotoana zany contexte historique nanginy izy fa tsy tatrasy izy fa ny communauté ny Marie Madeleine tompoko no communauté natanjaka indrindra mbola tsy misy zany église tany Jérusalem zany fa tateoriana io moa tonga am'le fiteny malagasy fiteny tsy malagasy expression fantatsika hoe seul le vainqueur qui écrit l'histoire. Donc, bien sûr, donc zay mahatonga le teny hoe le lecture anao critique anao ny amin'ny baiboly zany ray nefa nia eo am'le resaka nana zany ny bible ny rapport contre guillemets fa mamaky baiboly dia mandray an'izy hoe ny inspiration divine ao anatin'le baiboly tsy le texte fa le message le texte du texte mifilazako azy quel est le texte derrière le texte fa raha hijanona eo am'le texte écrit anao satria déjà misy variant c'est mitsy tsy mba d'accord ana am'le izy sarotra be ny laza hoe tenin'Andriamanitra le texte satria zay zay voalazanao zay donc mamaly fanotaninareo zany hoe afaka am'resaka tsara hitanareo tsara zao afaka am'resaka tsara ary mila objectif ao anatin'le resaka fa tsy mandeha amina subjectivité sy resaka émotivité eo moa izy nanany any anava ny resaka tamin'ny madama anay zay teo aloha madamako teo alohan'ny zay mirala alohan'ny resaka teo de hoe nanany any izy nanany any any madamako hoe andesinatra pasteur tsy hivavaka tsara de za koa andesinatra azy hivavaka de zay re tafavoaka velety zay fa saingy ina moa zany mamadika ny mahapasteur anazy zany izy amy lafiny ray satria ny pasteur ny asany de atao hitorany baiboly hitoro baiboly izy anao ina moa ny atao amin'ny théologie de mianatra ny spiritualité mianatra ny baiboly satria rehetra io de lasa am'izay manao mission mitory
fa izy to ohatrany mamadika ihany amin'ny lafiny ray zany ony eny azo lazaina nambadika aloha dans le sens hoe za aloha aloha de tsoriko fa misy io misy une évolution sur le plan théologique eto zany de mitodika amin'ny théologien namana raha ianao zany figé amina notion théologique nanananao de mialatsiny fa tsy vrai théologien anao za miteny foana aminamako hoe za androany 2024 atsika zao tsy ho za dans 2030 misy évolution satria ny fiainana koa manefy ny fahalalana koa mandroso dia misy zavatra miampy fa ny fototra iangana koa sany azy zany resaka filazantsara zay tsy ekeny koa tomony hoe mahandriamanitra jesosy iny tsy miovy iny amiko satria c'est pas une histoire de preuve scientifique fa c'est une question de révélation ary ny révélation amiko tsy idirana tierce personne ohatra hoe misy matsiny tsika mino resaka métaphysique misy ny olona misy zavatra tsy azonao azavaina amina domaine spirituel ary zay mahavarina ny olona hoe ina mikazy enanao Jean-Luc Rozignol enao zay académicien be nefa en même temps je suis très mystique za zao tena très mystique ary manana expérience mystique zay tsy ilaiko za zao hoe rehefa manao émission tsy mizara an'izany amin'ny olona satria amiko tsy ilain'ny olona zany fa ana cadeau relation comme n'andriamanitra manokana ny mysticisme fa rehefa miresaka amin'ny olona ohatra zao dia côté plutôt intellectuel no ilaina satria le olona mila beazina fa ianao manana mission miasanao nkeka atao justement hoe andresy lahatra ny olona aminalaka zay ny teniko teo hoe me zareo am'le hoe za miteny hoe mpamadika fa ny zavatra hitako hoe matoa miona aminy sina misy miapprécie anazy de izay le fahamarinana hoentiny zay marina nge zay fa raha ohatra anao isakindrasaka amin'olona anao de jereo amin'ny antoko zao jereo ny baiboly amin'ny antoko zao zao de io le texte iny foana zany no entina raha manontany zavatra amin'ny kristianina fa maninona ohatra zao mizatra tsy azoko de jereo amin'ny baiboly ao anatinao valy non amiko baiboly tsy dictionnaire amiko baiboly tsy réponse à tout ary dispe zany fa raha zara ngamba no nieritreritra raha ohatra hoe atao ny resaka baiboly de mety ngamba ny tokony 10 page ngamba ny baiboly fa ataotsika gasy inona moa ny fiainan'ny hébreu tany ino moa zany natany Kanaana na nisy zao marina fa misy ino moa zany fampianarana hoentin'i Jesosy anatin'le izy fa amiko ohatra zany ny baiboly ary ny proof hoe matsy efficace ny toroteny sy baiboly de jereo ny Madagasikara am'izao fotoana zao tonjato ray ny idiran'ny kristianisme fa am'izao fotoana zao mandeha ny betsaka ny kolokolo filotoka ny makorela ny famonon'olona ny tsy falajana ny ninona ny ray aman-dreny ny fitiavatena ny ota rehetra zay misy eto ambony tany de misy ao Madagasikara ao nefa feno fiangonana isaky ny kabone mandeha taxi bus anao de fivavahana andeha tsy hoany majanga andeha restaurant anao de fivavahana mijery télé anao fivavahana mandeha letsena anao torohin'ny olona io harcèlement atao amin'ny baiboly io amiko tsy ino mo zany tsy zavatra manjary ho atsika amy resaka hoe spiritualité satria ny résultat tonjato ray zao ny sy ny fiangonana eran'ny Madagasikara ary izy araka teniko zay de bizina izy satria ny plasena montera zany ambony be manana 4x4 métier zany izy misy organigramme hatrany ambony any tany amin'ny ina moa zany papa de ny cardinal de ny évêque sy rehetrarehetra de lasa métier le izy fa tsy ohatsony le hoe le tena hoe le spiritualité le fivavahana tena fivavahana tsy ohatsony ary zay no edivako zay no ilazany gasinao devoly fa za mbola tsara ny teny mihitsy ary averiko any mbola tsy niteny mihitsy tam'y pejoka nitra ny 3 taona na 4 taona hoe aza mivavaka na hoe aza mino an'Andriamanitra tsy ary ny teny an'izany mihitsy an'andria mandeha fa le fivavahana hoentinareo io manimba ny gasy le izy manandevo ny gasy le izy ataony olona fitaovana amy resaka business eretretinareo ve misy fikamana amin'ny évêque ve hita zao Andry Rajoelina iza moa tsy fantatra zavatra ataony Andry Rajoelina nanomboka tany nanongo ampanjakana firy ny gasy nataony Andry Rajoelina sorona tsy hoe za zao miteny de tokony samborina satria manaratsy na mitarika olana zao zavatra hitatsika zany
hoe andrajoela ndeha nongam-panjakana de hoe ndana aloha nareo mandeha fa za misy aleoko kely de andrajoela nanongam-panjakana iandrajoela nandainga tsy niteny tamin'ny gasy hoe manana nationalité française izy ny andrajoela tsy zara tsy nataony tsy manajalalana nanapotika ny institution rehetra de maninona moa ny fikamana ny évêque no miteny amin'ny rajoela hoe alefatsy fifidianana io fa fata zao fa isy alatra le izy ka zay zavatra zay a hitako hoe manimbatsika le fivavahana manimbatsika le église rehetra Madagasikara fenao io any le izy fa za tsara ny teny mihitsy ka aza mivavaka anao nanteny hoe inona moa zany aza mino Andriamanitra tsara ny teny zany raha tsara zany tianao tenena de hoe ny problème atsika zany de le christianisme anovoratsika fa tsy le spiritualité chrétienne exact zay voilà zay aloha de tovizako aminazy tanteraky zay a efa nanao tam'za nanao conférence tany Madagasikara zay nahitako loza tamin'ny olona rehefa niteny hoe za zany am'izao tsika miteny zao de mivoina atao hoe déchristianisation de l'évangile zany hoe ny évangile mihitsy mila déchristianiser zany hoe misy nanao ampimamba zany l'évangile de lasa tsy l'évangile tsony mitorina fa lasa le manodidina azy ohatra ny diamant anankiray io ao anatina vato de mila esorina daholo le taitaipiraka iny le vato iny mba hivoahan'le izy de zay mihitsy le izy hoe lasa le christianisme matsy ny zavatra tena isme manahirana daholo extrémiste zany filazana zay fa ao inona le foi chrétienne inona zany le foi chrétienne c'est une relation c'est une révélation zay tsy ho azon'ny olona hidirana mihitsy satria relation personnelle entre an'le olona sy Andriamanitra zay tsy ho takatry ny sain'ny olona mihitsy raha ohatra ka hoe azavaina amin'ny fisaina logika sy rationnelle rappeleko anao aveo fa mbola manao conférence zata rappeleko ya bonjour zay le live zay direct afaka 10 minitra antsovako anao ok salut de l'évangile satria nana zany zay retour à la source ny réforme nataony Martin Luther sy Calvin tsy hoe karazana révolution fa ny maréforme de ny revenir à la source ny problème efa midévier any am'le nilana azy ny zavatra de lasa zavatra fa misy ka za manokana zao de anisan'ny voyazeo ny déchristianisation tsy maintsy rosona ary tsy maintsy ho tonga io satria na tiatsika na tsy tiatsika za zany tsy hoe maminany za tsy mpaminany sanatriany zany fa nana zany tokony zao hoe ny analysiko sy ny zavatra hitako hatramin'ny histoire de hoe le christianisme va disparaître ça c'est une évidence les religions zany tiako resana eto fa tsy les foi chrétiennes de eo matsy afangaron'ny olona les foi chrétiennes sy les religions tsizokevitra aminao zay zavatra satria inona mo raha dinina zany za mantsy manaraka ny tantara sy ny scientifique hoe fa naninona Jesosy no crucifieny taminazy fijaliana de rehefa nataony manam-pahaizana ny analyse de hoe ny olona rehetra crucifiena de ny olona mitondra idéologie mitondra hevitra vaovao amanembatsembana ny fanjakana romanina sy rehetrarehetra ka Jesosy tsy kristianina Jesosy tsy afaka hiteny mihitsy Jesosy kristianina fa Jesosy tsy haiko ny fahalalana nanany théologiana Jean-Luc fa amiko Jesosy olona jiosy judaïste inona moa zany dogmatique raha ny fahalalako de zao Jesosy anisan'le olona contre le dogmatique napetraky ny inona moa zany ny jiosy orthodoxe hoe ny zareo zavatra zao de Jesosy mitarifika hoe azony tsiraray atao no manantona direct n'Andriamanitra fa tsy voateran-dalo amin'ny pretra satria tamin'izany fotoana zany ny pretra ny évêque sy rehetra tany amin'ny synagogue tany de tena nanankarena be raha nataony ny fouille archéologique de nany baignoire le robinet amin'ny baignoire vita amin'ny volamena tamin'izany fotoana zany de mandalo amin'ny business zany tazatazany fotoana zany fivavahany Jesosy jiosy tsy afaka andany zany fa jiosy Jesosy de possible izy ny hoe judaïste fa judaïste c'est canao réforme de zay zavatra zay no tsy tiany zalahy reto le mpisorona be sy ny levita hoe le zalahy ty anima le business
satria tsy haiko na marina amin'ny resaka histoira jesosy le tany amin'ny synagoga le misy any amin'ny synagoga ma tsy le mitondra biby atao sorona de avadika zalavola ny vola romanina sy fanakilozalavola de ozy jesosy hoe e tsy fanaovana commerce eto ary miteny raha tsy jesosy tam'izany fotoana zany hoe raha vao any reto de noho zay zavatra zay a de tsy tia ny zalahy le atao amin'ny sorona beato hoe anima business le zalahy ty de zay novarotan'ny zalahan'i jesosy tamy romanina hoe ozy ny romanina ny inona moa zany ny romanina mizeny anazy misy olona manana ora jesosy zany mahangona olona be deaibe amy zava-tenenina de tsy tia amy resaka politika de hoe alito manana popularité de avy eo koa amin'ny jisojusy zany a jesosy gênant satria manimba le business de nalidiny zalahy jesosy amy zavatra zay kena moa natonga zay resaky zay de tsy haiko namara zava-teneniko zay na tsy anjaran'ny paster no manamara alizy misy miteny eto zao hoe azasina resaka politika ny problème tsy asina resaka politika fa tsy misaraka mihitsy any resaka contexte socio politique et religieuse hoe ny fivavahana na tonga ny fivavahana io amiko zany analyse ko hoe mahatonga ny fivavahana tsy voaray Madagasikara zany a tena mbola tsy navoaray an'le tena le foi chrétienne fa le araka le tena hoe le christianisme made in ivelany fa saingy eto zao a ele mamystika iteny amiko koa toa hoe savady nisy ny atao hoe christianisme made in Madagasikara nipotra avy ao Madagasikara dia ny fifoazana zany a tantarany fifoazana eto zany a tsy resaka hoe mpiandry mihiny de sakafo iny avako tsara ny mpiandry sy ny fifoazana tsy mitovy ny fifoazana mouvement izy io ohatra ny rivotra mitsoka zay mipotra avy ao toerana local ary nenjeny missionnaire tantaray sonambo to sotanana neny ravenjanary tany manolotrony tena olona tambany volo be daony neny lava mifilazana fa volavana Germaine ary rakoto zanjy Daniel mipotra localement de ny missionnaire tonga de nanenjika satria justement hoe fa ahoana no possible hanana révélation directe aty amireto miteny misy le missionnaire hoe fa ahoana ozy izy miseho aminareo sauvage ohatra ny lava zao avy anaty anakafe karamalazy iny ahoana ozy izy jesosy zao izy miseho amin'ny olona sauvage ohatra aminareo zao fa tsy mba zay civilisé entre guillemets de tantara mariny ty le missionnaire américaine tam'izay fotoana zany fosazy amin'ny teny américaine dia ny zavatra tsy fantany nefany ny lavy io nianatra izy tsy nanatra tsy nitranakilasy fa nampianarin jesosy teny 12 langue izy maty iny nahitsiny ny faute grammaticale amin'ny teny américaine zay de teny kiabe ahoana ozy izy naizanao teny américaine nefa ianao olona ty anaty anakafe ty de miteny izy de izy hoe vazavy eo izy zany jesosy any satria teteny izy hoe vazaha ohatranay zany jesosy teny de ozy ny lava hoe vazaha izy tompoko fa tsy vazaha ohatranao fa tsy vazaha izy tompoko fotsy izy fa tsy ohatranao fa fotsy ny fahamasinana sanafa le fotsy blanc sy le fotsy ny mazava zany donc tiako tena aminao hoe za zany am'izao tsika am'teny zao ary nisy fotoana efa nanao antso ho atsika mpanaraka émission ko teto de hoe tokony trandrahatsika teolojiana malagasy ny atao hoe fivavahana mitrandraka le fanahy malagasy misy pasteur efa maty izy zay foana no zavatra tsy mety mivoaka le izy tsy mety tafavoaka le izy satria problème ny fiangonana na ny FLM zany na ny FJKM de mbola mbany vahoan'ny missionnaire fa tokony misy fivavahana local io fifoazana io amiko zany ny tokony trandrahana satria tena miainga ohatra ny hira fizafondrolo zao tsy mila mozika tsy mila ina fa tena le tena feo betsy leo avy ary fianaratsosy sisa no trandrahana mandresy lahatra ny olona be deaibe hitatsika reny exporten'olona tany politika moa sy ta théorina fa tsika manatsika eo zany no za zany tena mivoy an'izay hoe le fifoazana no tena christianisme vrai malagasy fa lay religion chrétienne tonga eto amitsika christianisme made in étranger zay mitovizanay zay zavatra zay ary zay no kombako fa mpiten'olona am'le christianisme avy any ny mamalagasy atsika ny culture atsika ahoana mo eran'izao tontolo zao samy manana ny ino zany maha-olombelona de samy manana ny finoan'Andriamanitra fa maninona no lazaina fa ny finononao no lazaina fa hoe diso fa ity l'Andriamanitra anareo ty zao za tsy d'accord am'zany satria ny olombelona de nature de manana fanahy afaka mino fa moana no lazainao fa hoe manompo sampony gasy raha manao zao nefa anao mitondra vonga tsara ny masimari mitondra vonga tsara ny masinda zao na masinda zao fa manina misy masinda
fa maninona no samolombelona zao ny hoe iry masina be paparay masina non za tsy dakoro am'zany ary fahafantarako raha ny fahalalako am resaka jesosy de jesosy nampianatra hoe enao sy andriamanitra afaka amresaka direct samy zanak'andriamanitra dolo tsika rehetrehtra io zany ny fahalalako zany zavatra zany ok zay efa de hitanareo zany fa afaka amresaka sy miady hevitra tsara tsika sotra resaka ny kotomitondra zay hevitra zay de makasitraka sika rehetra mpanaraka ny page tsy fantatra raha hainao ndray misy afatra tianao ampitaina ve ho an'ny mpanaraka ny page eto amin'ny RGL eto fa de ny azy zany ny afatra tiako ampitaina de zao mba ohatra ny paster Jean-Luc satria paster Jean-Luc tsy mitsoka ny koto tsy azonareo atao raha ohatra hoe vavaka nareo tena vavaka nareo mitsoka olona hoe tsy mino ry na devoly ry ahoana moa nafalarano tsara fa devoly be de be no mitena koto jevoly antikristo zao tsy manana lalana zany nareo itsara tsy zay nampianarina ny inona ampianariny jesosy nina moa zany ny kristianina tsy zay mihitsy tsy manana lalana mihitsy areo itsara olona hoe iny devoly raha ohatra ry devoly maninona raha mba manatona an'le olona ianao mba torinao le izy mba azavainao miresaka aminy ianao ozy mila ny finoana izy tsy azo dikevitra non azo dikevitra ny finoana ahoana moa ny afahanao inona moa zany ino zavatra raha ohatra ka tsisy fondement de le fondement iny no ampianaranao an'le olona hoe mino satria zao le profo zao zavatra ny ainako zao zavatra nanako tatarainao am'le olona de mba resy lahatra le olona satria raha mijery amin'ny baiboly de jesosy ny priorité am jesosy de le ondrina any fa tsy le olona efa anatin'le inao zany anatin'le karabata jereo le pastera le marka tahina pastera ka tsy teresaka amiko mihitsy pastera tsy tela alaniko mihitsy fa eo izy mitory teny foana izy sanandro amin'ny olo efa conquis ny olo efa mino ny olo efa resy lahatra ka zany ny anatra ataoko aminareo kristianina de zao aza atao mihitsy ny mitsoka olona fa raiso ohatrany olombela rehetrrehetra ny olona na minona tsy ary ohatra tsy mino aro izy ino mihitsy tokony antanona anareo zavatra mahazo ao Suisse tsy tia ny gasy ao Suisse itsoka ny gasy ao Suisse satria ao Suisse mpivavaka be ny gasy de anao zany raha tsy makana am-piangonana zany anao de tsy anatiny misy pretra ao Suisse gasy maninona le pretra mba miantsa ao koto mba tongafa na tsy mino ary koto mba tongafa amin'ny orotry zao mba miaraka midinidinika na misy zavatra tsy azony koto fa tena zéro amiko le fitsokana ny olona ohatrana le olona ohatrana mihitsy ny tokony m'interessan'ny kristianina hoe fa manile ry tsy mino inona tsy maresy lahatra an'le ry zay ny zavatra makatako fa tsy hoe ino mpiteny ratsy ino zao tsy miresaka amin'iny nisy teny ratsy hitanareo teo resaka amin'ny pastera nisy teny ratsy hitanareo teo ino olona tsy manjary ino jolamboto ino tsy manana lalana hitsara olonareo ary tsy excuse le hoe satria mpiteny ratsy koto na jolamboto koto de tsy resaka aminy fa zay resaka teo le resaka jolamboto ve teo resaka teny ratsy ve teo fa nareo ny diso hevitra nareo tsy mety zavatra ataonareo zay le izy ka ao Suisse ao tsy tia ny gasy ao Suisse ianao ave kristiana avy anao de manana lalina avy anao akahala olo ohatranahy za zao tsisy afaka anda ao Suisse ao hoe ikoto zany olona mpanampy olona zany ninona service tadiavinao amy koto de tonga foany koto na anao déménagement nanao inona nizaniza tao any amy koto afaka tonga amy koto misokatra ny varavarana fa saingy satria ve ikoto tsy mandeha mivavaka any amin'ny STK sa FLM manana letra karazany io ao Suisse ao misy fangonana gasy firy ao satria fa za tsy vakany de zay no mahatonga ana ho raisina fa hoe devoly sy jolamboto diso be nareo tsy zany fampianarana nomeny Jesosy anareo zay le izy fa matoy koto ny mesisy tao hoe kristianisme io zao satria fantatro araky ny zavatra fahalalana arako fa natao fitaovana io andemena sainy gasy natao fitaovana anapotehana ny mamalagasy rehetrarehetra de zay le kombako zay zany no afatra tiako ampitara aminareo ok sotra resaka koto namanokana ndray koa misy afatra apitaiko amitsika mpanaraka ny pedy satria sura zao fa eto matsy misy olona mpanaraka anao de misy olona mpanaraka fa zay ny message any amin'inona de za koa mitodika any amin'ny olona mpanaraka anao satria zao mitodika any mpanaraka hoe tsy mpanaraka mpanaraka ny firaikevitra kristianina zay ngamba ndrazantsika azy ny zavatra tsy haitsika mihitsy ny manavaka ny resaka hoe ny maha olona
sy le hoe ny position ananany olona ohatra zany amin'ny lafin'ny politika fotsiny aza hoe tellement tsika passionné a de mahavita hoe ohatra na anaty fianakaviana anankiray zao misy tima misy dérivé de me mampalahelo mahita fianakaviana anankiray tena tsy mifampiditra tranjo ary misy tsy mifandevo maty satria manaraka ny rajoelany reo de manaraka ny ravalona zany hoe ka tonga avana amitsika amty émission ty androany tsy resaka débat amina mail ny resaka débat ihany zay resaka sujet fa le hoe tsika ve tsy afaka midépasser an'izay zavatra zay sur le côté humain fa maninona tsika fatoran'le hoe misy zao mampiasa verset hoe inany no tazo hoe misy nanao commentaire fa nalaky be izy de tsirako tsony hoe inany ny resahanao amin'ny olona mpaneratsiran'Andriamanitra misy an'zay tena zay zany hoe lasa voafatotra ao anaty io zao koto zao ana exemple anankiray fa nisy olona anankiray taloha tsy hotonoko anarany eto fa mety raha manaraka izy de malala tsara olona tao anatin'le tendance homosexuelle izy dia nanasana izy ndray mandeha tonga avany an-trano anao izy resaka de ohatra zao tsika zao de tonga tany ade ny resaka de nanao fananina mihitsy izy nandritra ny premier contact teny ratsy vararaka teny ratsy vararaka tena hoe tena matevina mbola sisy dikany de nanao reny de jerena nefa tsy metsika misy volomasika vitany entretien de zany zaho mbola maika fa de aloha manaraka ny toy izy nanresaka de afaka verina ve anao za manaraka verina manaraka de nasa sakafo izy de ozy izy hoe fananiky mihitsy ozy izy nanao niny teny ratsy iny mba hitesteko le hoe zakanao ve zay tiako tena amitsika hoe le araka ny tena hoe le izy tsika tokony dépasser an'izay zavatra zay misy teny Jesosy zay amaranako azy le hoe ny moka tatavanareo fa ny rameva telonareo zany hoe ny essentiel ary tsika fa ny zavatra superficiel nitazomitsika inona ny essentiel ao anatin'izao resaka zao de hoe zay zao raha mihoana eto androany de hoe inona ny vahaolana ikaondoha eto ho an'ny fampandrosoana ny vahoaka ny Madagasikara fa raha ohatra ka ny zavatra secondaire no manakana ny fanasoavana ny firenena amiko c'est du gâchis ary ona zany fahaverezana fotoana izy avy any lavitra any niazakazaka anakaty de za no namonjy azy hoe mba iona aminao fararotana fandalovana ho avy ndray fotoana andalovaka ny Suisse de iona koa zay mirahala rehefa any de ohatra zay le izy ka tsika zany mila beazina tolo mitodika amitsika kristianina aloha zany hoe ny Jesosy tsika de Jesosy hitanareo tena zao nahitana Jesosy ny akamaroan'ny fotoana miresaka amin'ny varitena miresaka amin'ny romanina miresaka amin'ny mpamoretra miresaka amin'ny olona amoron-dalana miresaka amin'ny boka mikasika olona tsy azo kasihana misy dikandolo reny amin'ny filazantsara eny maninona Jesosy tactile tsy azo atao ny olona rabbin mikasika olona impur na souillé fa fananiny dolo reny geste reny tsy hoe Jesosy tiana fa fananiny hoe le code mahazatra ny olona bonjour no ravana de zay ngamba tsy tazona atsika iretsona satria mbola isivoriana ny nana eto de misaotra atsika rehetra nanaraka ny direct tapitapoka nefa maro nareo makasitraka bebe fa de manaraka indray misaotra betsaka nanaraka alizy satria raha hitako am'izao any amin'ny efa ho valonjato any no ansimilitanena efa amin'ny ora fiasana zao tena be dibe zany tena intéressé nareo am'le izy hoe inona no mety ho resaky kototsy ny paster de mahafinaritra zany le inona zany falianana moa zany no fiteny moa zany le hoe lina faliananareo am'le débat zay ara fa de misaotra betsaka de veloma dolo raha so tompoko raso io